manaraka izao fotoam-bavaka ataon'ny fiangonana Fiangonakely amin'ny alalan'ny Facebook izao. Miraso ho anareo ny tenanay mpanompon'Andriamanitra samy ho tain'ny tompo ary andray fahasoavana lehibe amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka irahantsika manatanteraka amin'ny tenanao aty. Ny amparesako anareo na ho an'ny ato anatin'ny tranon'Andriamanitra na ho anareo izay any amin'ny toerana izay ahitanareo ny fotoam-bavaka amin'ny alalan'ny Facebook dia raiso ampinoana hoe misy zavatra lehibe tsy takatry ny saina afaka ho ataon'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ity fotoam-bavaka izay nataon'Andriamanitra ho atrehako ity. Koa ho fanombohana ny fotoana dia andehantsika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, akasitraka an'Andriamanitra ary ametraka amin'ny fotoam-bavaka rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra mba tena ho tahian'Andriamanitra tokoa ary aty am-piandohana dia miantso anao sady ary manentana anao ny tenanay hoe manana finoana fa tsy handalo fotsiny ity fotoana ity fa tena fotoana hitahian'Andriamanitra anao. Davaritsika hivavaka tompo. Ny tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo izahay. Ny lehibe ny hery ny fahasoavana sy ny fitahiana ho ary ny famindrapo ka mbola nitahianao izay Andriamanitra ka afaka manompo anao eto androany. Misaotra ny amin'ireo olona maro izay efa tonga ato anatin'ny trano fivavahana. Misaotra ihany koa amin'ireo olona izay nataonao nahita ity fotoam-bavaka ity amin'ny alalan'ny Facebook. Tompo Andriamanitra tsy kisendrasendra izany fa mino fa efa programanao ka andraisan'ireo fahasoavana sy fitahiana lehibe tokoa anie ny fotoam-bavaka rehetra irahanay manotriny. Isy hery ara-panahy, isy rosotra mahely vaky ho raisinay ao anatin'ny fotoam-bavaka, isy fitahiana ara-panahy ary fitahiana ara-piainana ihany koa ho raisinay ao anatina fotoam-bavaka. Apetraka am-pelantananao Jesosy ny fotoana, ataonay amin'ny anaranao Jesosy zao fotoam-bavaka izao. Samy mivavaka ihany, tohizo mivavaka, tohizo mivavaka amin'ny fiangonana, tohizo mivavaka, samy mivavaka amin'ny fony rehetra. Jesosy ray izao fotoana izao manasa anao aho, manatrehanay ianao, aoka ho feno fanatrehanao ny fotoam-bavaka ka ho tahianao izay mba tena hifanena amin'ny fanatrehanao tokoa ka hita ny voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra tompo. Alleluia. Jam.
fiteakanana mafo an Jesosy isika rehetra misaotra an'Andriamanitra lehibetsika nafatsika mivavaka nametraka ny fotoana rehetra teo am-pelatanan'Andriamanitra. Andehantsika iroso amin'ny fiterana n'Andriamanitra satria anisan'ny fanompoana n'Andriamanitra ihany koa ny fiterana azy. Koa manentana anao mandray sanjara ataovy amin'ny fonao rehetra ny fiterana izany na hitehaka io na mandio ho an'ny tompo izany fa tsy ho an'ny olona dia hoy aminao hoe ankasitraka izany Andriamanitra dia hitona fitahiana ho anao. Ka horaisika pity afatanana mafy reto mpanompon'Andriamanitra iranakefatra zany no irahantsika mideran'ny tompo eto izay iranakefatra izay ka dia samia deran'ny tompo amin'ny fony rehetra. Halleluja, halleluja. Dia mbola faly miarabantsika rehetra tonga manasika ity fotoana amin'ny 12 ity indray. Matoky sy mino aho fa efa nanomana ny tsara indrindra ho anao sady Andriamanitra. Mbola tsy namina vina akory ianao ho avy eto dia efa niasa sady Andriamanitra ary efa fantany fa tsy maintsy ho avy eto ianao dia efa nanomana ny tsara indrindra ho anao izy. Amen. Mbola manamafy ny fiarabana ihany koa ho an'ireo izay manaraka amin'ny tambazotra serasera any tokantrano any amin'izao fotoana izao ny fiasan'Andriamanitra dia manerana nireny fa na dia any tokantrano any ianao dia izao hoe afaka andraina anjaranao ianao. Amen. Dia andesika hideran'ny tompo ao anatin'izay araky ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ataovy amin'ny fonao rehetra tsy hanompo an'izanizy ianao raha tonga eto fa hanompo an'Andriamanitra. Noho izany indrindra raha tsapanao fahalehibe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao izy manomana ny tsara indrindra ho anao dia ianao no mahafantatra hoe fanompona manao ahoana ny tokony homendrika azy. Amen. Manentana anao ary hitsangana amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia andesika hifaly eo anatrehan'ny tompo satria Andriamanitra dia milaza hoe miravoravo amin'ny Jehova dia omeny ianao izay iriny fonao. Amen. Na dia ao anatiny atoandro be ary isika dia aza kamokamo ianao fa raha marisidisika ianao dia marisidisika koa ny tompo ahitanao anome valisoanao. Amen. Nao arisika tompo.
Nifalia nawe babavunja nawe azamsalasare abanye bunga badeso nandese nandese nipapate sabo Nifalia nawe babavunja nawe azamsalasare abanye bunga badeso nandese nandese nipapate sabo. Hallelujah. Hallelujah. Raha za manokana zao mijery atsika dia ohatrany tsy tena falifaly tsara zany tsika. Tsy haiko hoe mbola voky ve sa hoe ahoana fa hitako hoe mbola tsy tena araka le tena tediavin'ny tompo amintsika mihitsy. Fa raha anao ihany ianao dia izao hoe ataovy amin'ny fonao rehetra satria tsy ho anahy, tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy ho ana ety aloha ety fa ho an'Andriamanitra ny fiderana izay ataonao eto. Ka aleo mitena hoe raha anaoko ihany ianao, raha idera ihany ianao dia ataovy tena hoe fiderana mahakasika an'Andriamanitra mihitsy fa hampidina fitahiana mananamby ampy amin'ny fiainanao izy. Amen. Noho izany indrindra dia aza mitsitsy ianao fa raha mihetsiketsika ny hira dia aleo tena mihetsiketsika tsara satria akasitrahan'ny tompo zany satria teniny zany. Ka raha makatony teniny isika dia mazava ho azy fa hamaly fitiatsika ihany koa Andriamanitra. Amen. Andesika mbola hideran'ny tompo dia tena ataovy amin'ny fonao rehetra mbola hifaly anatrehan'ny tompo ihany tsika. Fiderana tsy misy ohatsany asaraty ilay mpanjaka ny tomponay tontolo eky isika niany fiderana tsy misy ohatsany asaraty ilay mpanjaka ny tomponay derao ny tompo derao Jesose derao ny tompo akakazao Jesose derao ny tompo derao Jesose derao ny tompo akalazao Jesose derao ny tompo derao Jesose derao ny tompo akalazao Jesose derao ny tompo derao Jesose derao ny tompo akalazao Jesose. Paradis, asa mami tebe tebe, ala vinu pandebe. Salak pora pora bino, salak pora pora bino, salak pora pora bino, salak sesema mama, salak pora pora bino, salak pora pora bino, salak pora pora bino, salak sesema mama satano. Salak pora pora bino, salak pora pora bino, salak pora pora bino.
Jesose, Deroni tumpo, Deron Jesose, Deroni tumpo, Akalasa Jesose. Así que viene quiere, Deroni tumpo, Deron Jesose, Deroni tumpo, Akalasa Jesose, Deroni tumpo, Deron Jesose, Deroni tumpo, Akalasa Jesose. Jesuse, Deroni tumpo, Akalasa Jesuse, Deroni tumpo, Deron Jesuse, Deroni tumpo, Akalasa Jesuse. Así que viene Deroni tumpo, Deron Jesuse, Deroni tumpo, Akalasa Jesuse, Deroni tumpo, Deron Jesuse, Deroni tumpo, Akalasa Jesuse. Alléluia, alléluia. Mbola itsizaka eo anatrehany tompo ihanytsika fidirana makotrokotroka aleo tena ataontsika makotroka araka izany mihitsy e andao atsika tompoko Naspira puna na tike Tony Paye tu ni tumpataka Hanga weira yupikiu adie Paye tu ni pamu de tika Naspira puna na tike Tony Paye tu ni tumpataka Hanga weira yupikiu adie Paye tu ni pamu de tika Resemitadi Asambarana Fiderante ovena Asambecha Fiderami nifuna Asageraka Fiderami nierina Asageraka Fiderana makutskutka Erana duane Erubo fitana diamanta Fiderana sane Terasana tabunaita Wana de mancha Fiderana na wanyuna Wana stali Naspira vuna na tige Paye tu ni tumpataka Anda weira yupikiu adie Paye tu ni pamu na tika Naspira puna tige Paye tu ni tumpataka Anda weira yupiku adie Paye tu ni pamu tika Naspira vuna na tige Tony Oye Fiderana makutskutka Erana duane Oye Naspira vuna na tige Tony Oye Fiderana makutskutka Erana duane Oye Naspira vuna na tige Tony Paye tu ni tumpataka Anda weira yupikiu adie Paye tu ni pamu na tika Paye naspira vuna na tige Tony Paye tu ni tumpataka Anda weira yupikiu adie Paye tu ni pamu na tika Resemitadi Asambarana Fiderante ovena Asambecha Fiderami nifuna Asageraka Fiderami erina Asageraka Fiderana makutskutka Erana
Valina sirabuna etiketani Mayekuni tumpataka Anawehira yupiku anile Mayekuni pamutetika Valina sirabuna etiketani Mayekuni tumpataka Anawehira yupiku anile Mayekuni pamutetika Mayekuni pamutetika Mayekuni pamutetika Mayekuni pamutetika. Alléluia. Yetu le pamuntetika. Yasama ireo fiainanao izy androany. Amen. Mbola tehaka mafy any sika voninahitry ny tompo e. Ataovy mafy any tiaka. Afaka maka ny toeranao ianao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao atoandro izao izay fotoana tsara nomen'Andriamanitra antsika. Maro amin'izao fotoana izao no any amin'ny hopitaly any mitady vola, hitsaboana tena, miasa saina, miasa loha, very hevitra, fa ianao kosa eto an-tranon'Andriamanitra mbola afaka manompo an'Andriamanitra, tokony hiteka mafy an'Andriamanitra ianao. Hofanohizantsika ny fotoana dia andeha ho amafisitsika satria amin'izao androany izao dia isy vavaka fanafahana lehibe izay ho tanterahantsika eo rehefa avy eo. Amen. Ka mba ho fiomanantsika amin'izany fanafahana izay ho raisintsika androany izany dia tsara ho iaho raha andeha isika anomana ny tenantsika mba ahafahantsika mandray, mba hahatonga ny fanafahana ho tafapakany aminao mihitsy dia ho iaho hoe andao sika an'olo tena tsara ho an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia tsy afaka miasa amin'izay rehetra tsy natolotra azy, fa izay atolotra ihany dia tahaka izany no ahafahany miasa. Ka raha androany ianao zany manolotra amin'ny tenanao, zany hoe izay faritra tianao iasan'Andriamanitra eo amin'ny tenanao, dia mety androany raha ho atolotra ao an'Andriamanitra. Fa mino aho fa ity fotoana androany ity dia fotoana hiavaka ary amoahan'Andriamanitra anao ho any amin'ny tsaratsara kokoa hatrany izany. Ka rariny raha hivavaka isika amin'izao fotoana izao na tsy hivavaka aza ny eo akaikinao, aloha izy tsy hivavaka, fa ianao mandraisa fanapahan-kevitra hoe za hivavaka satria mila an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainako ao. Mety manao fahazarana ny olona eo akaikinao, mijery anao no mety ataony raha mivavaka ianao, tsy maninona izany, aloha izy hijery anao, fa rehefa tonga ihany koa ny 4-4 anao hijery anao izy, rehefa tonga ny tranobe anao hijery anao izy, rehefa tonga ny volabe anao hijery anao izy. Ka hoy aho hoe izay hijery anao avy anao hijery anao, fa ianao miomana ho amin'ny fanafahana lehibe izay ho raisintsika amin'ity androany ity. Iara hivavaka avy hatrany arintsika tompoko amin'izao fotoana izao. Tena mivavah amin'ny fonao rehetra, tena mivavah hoy aho amin'ny fonao rehetra, tena mivavah amin'ny fonao rehetra, fa raha hivavaka ianao amin'ny fonao rehetra dia isy fiatraikany lehibe any aminao izay rehetra ho tanterahana amin'izao androany izao izany. Tena mivavah isika, aoka tena hivavaka, tena mivavah amin'ny fonao rehetra mihitsy. Halleluja. Zany indrindra tompo, rehetra izay manantona anao, tia hita ny voninahitra ao, tia hita ny herinao miasa, tia hitanao miasa ao fiainana izay, tapa-kevitra izay ankehitriny, mametraka ny fiainana eo am-pelantananao, mametraka ny hoavina rehetra eo am-pelantananao. Rehetra izay Jesosy miankohaka eto anatrianao, miandrandra ny famonjenao, miandrandra ny fanavotanao,
miandrandra ny fanafahana avy aminao mangetaheta-nao izay androany tsy tonga eto androany andany fotoana tsy andany ny andronay fotsiny izay fa andre ankehitriny dia ho ararotinay izao fotoana izao andraisanay fahasoavana andraisanay izay rehetra efa nomanina ho anay naizanay zanarahanao izao fandarana izao manasanao ahivavaka tena mivavah fonao rehetra tena mivavah hitan'Andriamanitra ianao hitan'Andriamanitra ny etaetanao ren'Andriamanitra zay rehetra ho alokon'ny vavanao ary Andriamanitra dia mahalala ny mahasoa sy ny mahatsara anao tsy hainy ny vadinao zany tsy hainy ny ray aman-dreninao zany tsy fantatrizan'iza ny problemanao fa Jesosy rery ihany mahalala izany ary izy rery ihany no afaka anafaka anao amin'izany rehetrarehetra izany noho izany manasa anao aho tena hitodika amin'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. O Jesosy rehetra izay manantona anao. Amen, amen. Sotranao zay Jesosy a mitarihanao zay hivavaka satria ianao dia mpihainy vavaka Andriamanitra ary mpamaly vavaka tokoa. Toy izao mivavakantsika fiangonana na ho anao zay mahita ty fantarany ty ary dia sokafo mivavanao dia mivavaha miresaha amin'Andriamanitra ianao hainy manavaka ny feonao androany hainy ihany koa ny mihaino anao ary vita ny mamaly anao arak'izay tia nomena anao. Toy izy ny vavaka toy izy ny vavaka aza misalasala mihitsy ianao mety tsy hain'ny olona tsy vitan'ny olona ny manampy anao na ny mamonjy anao fa raha Andriamanitra kosa dia hainy ny zavatra rehetra vita ny zavatra rehetra hainy ataony manatanteraka izay ilainao noho izany mivavaha manana finoana. Misaotra anao ahako Jesosy, misaotra ry Andriamanitra rainay, misaotra fanahy masina na fanahy nitodika taminao ka nivavaka teto anatrehanao. Misaotra satria fantatray fa ny hainy mivavaka rehetra nasandratrainao. Manomboka misaoran'Andriamanitra ary misaoran'Andriamanitra ianao nahafahantsika nivavaka teo. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay. Mira amin'ny folo rehetra
fitehaka ho antoposika rehetra sotran'andriamanitra lehibentsika nafatsika nanantanteraka izay vavaka izay ary mihintsika fa mahaly vavaka atsika andriamanitra amin'izao fotoana izao tsika andeha hirosan'ny fandarana manaraka indray dia nitonatrika ny fanatitra sy ny ampafolo-karena eo anatrian'andriamanitra koa homany avy hatrany ary eny an-tananao na ny ampafolo-karena na ny fanatitra io etsika manohanana ny asan'ny tompoka tia hivavaka asika tompoko ry tompo andriamanitra rahainay tsara indrindra izay ny an-danitro ianao le andriamanitra izy hatrizay ary mandrakizay le andriamanitra tsy miovy ianao ray andriamanitra fitiavana androany le andriamanitra eo misotranao zay fa tonga amin'ny fotoana ahafana hitondra ny fanatitra sy ny ampafolony izay nitahinao anay ato anatiny zao traninao zao mivavaka izay ry tompo andriamanitra eo raiso atolotra am-pifaliana ampinono izao fanatitra rehetra aterinay izao ka enga ny andriamanitra namarina ny teninao aminay ianao hoe izay manome dia omenao koa izy ary fatra tsara sady ahitrana ka mihoatra no arotsak'andriamanitra eo aminay tsiraray avy ary na izy andriamanitra hitondra ny ampafolo-karena inko dia amarino ny teny malaky atoko fatelo andiny fahafolo fa hovoainao varavaran'ny lanitra ary ampidina fitahinana mananabiampy ianao masinao teny mafy ny fahalalam-pandany ka tsy hanimba ny vokatra intsony tanteraka amin'izao fiangonana izao inko ny teny hoe izay tahin'andriamanitra dia voata mandrakizay amin'ny anaran'i jesosy atolotra am-pifaliana andriamanitra ka raiso afita be amin'ny asanao zany ho voninahitra ny anaranao zao zany tompoko izay tondra ny ampafolo-karena dia afaka mandroso ety aloha amin'reto boaty anankiroa reto fa ny fanatitra kosa dia ho tatazantsika eny am-pitoerany ka ao anatin'izany ihany koa no iarahantsika mideran'ny tompo amin'izao hira anankiray izao dia ataovy am-pifaliana ho voninahitr'andriamanitra raha misy moa mbola tsy nahazo valopiraky dehibe ihany koa dia afaka tonga dia mandray izany ianao ho zarainy le tompona andraikitra tompoka dia tahin'andriamanitra Sai
fampiansika voninahitry ny tompony. dia hozaraina moa zany voaloha be ka ho antsika izay mbola tsy naray izany tamin'ny maraina dia mba atsangano eny tanana mba ahafahan'ireo tompony andraikitra mizara izany. Dia aoza tonga dia alefako ny filazana aloha voalohany. Filazana voalohany tsy miova amin'ny fotoam-bavaka isika ny talata sy ny alakamisy zany ny andavanandro samy amin'ny 12 ora. Anasana antsika rehetra mba ho avy anotrona ny fotoam-bavaka irahantsika fa mahasoa antsika ireny. Ny alahady kosa dia toy foana ny fotoam-bavakantsika amin'ny 9 ora, amin'ny 8, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 2 ora tolakandro. Filazana manaraka amin'ny alahady herinandroany zany dia misy ny fandraisana fanasan'ny tompo satria alahady voalohan'ny volana. Koa dia miomana zany ianareo satria amin'ny 9, amin'ny 9 sy amin'ny 10 zany misy fandraisana fanasan'ny tompo dia mitondra an'ilay mofo zany ianao avy any an-trano fa ny divay kosa no karakaraina aty am-piangonana. Filazana manaraka ny lehilahy lehibe dia manana fotoana lehibe zany. Araka reto filazana tonga ety am-pelantanana misy vavaka tendrombohitra ataon'ray mpianakaviana na mbola tsy ao anatin'ny fikambanan'ny lehilahy lehibe ianao na efa ao anatin'ny fikambanan'ny lehilahy lehibe ianao dia asaina ho avy zany amin'ny asabotsy zao amin'ny 7 ora maraina ny fotoana fiangana eria ampitan'ny asera 2 ariary ny sarandalana mandroso sy miverina. Ilazana ihany koa zany isika rehetrarehetra ianareo vehivavy lehibe rehetra dia ilazana satria misy vavaka tendrombohitra izay ho atao amin'ny asabotsy 7 volana avril samy misoratra anarana zao amin'ny groupe toerana sy mifrehony dia amin'ny herinandroany no ampatsahivina antsika eto zany ka rehefa vita moa ny afatra entin'ny mpanompon'Andriamanitra dia mbola toytsika hivavaka ho an'ny pasteur Regis fa andao raisika pety hafa-tanana mafy ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny afatra dia tsy iza fa antsony fo Zaeme mitondra ny fiangonantsika any Mandrakandriana izany iorakoraka mafy sika rehetra. Misaotra satria hita hoe nataonareo tehaka ho aly izy ary mendrika ho azy zany tehaka zany mankasitraka. Tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika ny iaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Misaotra nyreto mpitera mahafinaritra ireto metsika tehaka ho fankasitrahana amin'izay rehetra nataon'izy ireo izany. Afaka mahazo ny toeranareo ianareo. Efa natsidika tery am-piandohana fa isy fanafahana lehibe ho ataon'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao any amin'ny tokantrano tsaray avy izay mandray an'izao fandarana izao dia isy fanafahana lehibe ho ataon'Andriamanitra ho amin'ny fiainany tsaray avy isa tokantrano isam-batan'olona izany. Amen. Dia amin'ny fifaliana lehibe no afahako mijoro ary hitondra sy solontenan'Andriamanitra, hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika, mpanompon'Andriamanitra, fiangonana mahafinaritra, fiangonana mahery manaraka an'izao fandarana izao ary indrindra fa tonga manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity izany. Ho fankasitratsika an'Andriamanitra nanome tombonandro atsika, nanome atsika zao fahavelomana izao dia andao mbola hiteka sady iorakoraka mafy be ho amin'ny tompo isika. Misy resaka kely nataoko tamin'ny olona anankiray. Raha nampahery ny rahalahy sy anabavy aho hoe tokony azoto hanompo an'Andriamanitra, tokony azoto hanaosa an'Andriamanitra, tokony azoto isika amin'izay rehetra mbola tokony ilan'Andriamanitra atsika. Ny antony dia izao, raha ohatra ka azon'ireny olona efa lasa ireny, tao ireo natao veloma farany, tao ireo tsy natao veloma fa efa lasa, ka raha izy ireny no afaka mangataka eo natria amin'ny tompo hoe, aloha za mba hiverina kely eny ambonin'ny tany.
dia tsy hitady volantsony ny atongavany ety, fa fantany asarobidiny zany hoe fiainana mandrakizay zany. No zany ho atsika mbola velinainy araroty izao fahavelomanao izao, hafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra izany. Amen na vavaka fo isika dia maky ny tenin'Andriamanitra. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy, manana fotoana izay ahafahanay andray ny teninao, misaotra satria efa voahomanao ny fon'ny olona andray zany afatra izany, ary ny vavako mpanomponao androany izay tondra ny afatra dia efa nosoranao ary notendrenao manokana ho amin'ny hery sy ny fahefana. Raisinay izany fahasoavan'izany androany, ary dia ho zaraina ihany koa amin'ny olona rehetra araka ny teninao manao hoe fa ianareo izay nahazo mamaim-poana dia aoka izara maimaim-poana. Tonga ny fotoana izay ahafahana mizara ny afatrao, ka dia mino fa ny fon'ny olona izay efa vonona andray ny afatrao dia ho voata manokana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra isika. Ny filazantsarany Jaona no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 4:12 dia ho raisitsika amin'ny andininy 7:30. Rehefa hita dia mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra: izany teny izany lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Averiko indray mandeha ny tenin'Andriamanitra: izany teny izany nefa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Haleluya, haleluya. Voalohany indrindra dia milaza ny tompo, zao no ambarany tenin'Andriamanitra hoe aty amiko izy misy fiadanana afaka omenanao, aty amiko izy misy fiadanana afaka iainanao, aty amiko izy misy fiadanana afaka ilomanosanao. Kanefa zadino izy fa isika ianao dia napetraka eto amin'izao tontolo izao. Zany hoe mbola tsy tonga any amin'ilay toerana any an-danitra isika, fa mbola eto ambonin'ity tany ity isika amin'izao fotoana izao. Ka eto amin'izao tontolo izao dia izao ny fahitan'ny tompo azy manao hoe eto amin'izao tontolo izao dia ahitanareo fahoriana. Zany hoe na iza zany mandeha monina miaina eto amin'ity zao tontolo izao ty dia samy ahita zany antsona hoe fahoriana izany izy, samy atsapan'izany atao hoe fahoriana izany izy. Hedy mety ianao izay mahita amin'izao fotoana izao, mety anisany mandalo an'izany koa ianao, mandalo fahoriana ianao, fa misy tokony napetraky ny tompo. Zao ny tokony napetrany, matokia nefa ozy, fa na dia misy aza ny fahoriana izay lalovanareo, na dia misy aza ny fahoriana tsy maintsy iainanareo, na dia misy aza ny fahoriana tsy azo ialany zany, matokia ozy izy, matokia fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Raha ohatra ka fitinao anatin'ny teny tsotra ilay resaka nolazain'ny tompo dia ny hoe ohatra ny olona manao filma ihany zany ny olona manaradia ny tompo, ohatra ny olona ohatrany hoe ampilalaovina filma fotsiny ihany zany ny olona izay manaradia ny tompo, izay nanolo-tena ho amin'ny tompo. Satria ny antony dia izao, hay efa resiny le fahoriana, hay ao amin'ny ihany koa misy fiadanana ho atsika. Mazava ho azy zany fa na iza nitodika nakao aminy dia tsy salasalana fa midioka sy mandray izany fiadanana izany izy. Ary anisan'izany ianao fa hatramin'izay tsy fantatrao zany, fa ny zavatra hitanao dia le vola tsy misy,
le zanaka maditra, le vady maditra, zany ny zavatra hitanao, zany ny zavatra tsapanao, fa hadininao fa misy fiadanana ne efa noman'ny tompo ho anao io, ianao io indrindra, misy fiadanana tian'ny tompo hiainanao io. Le fahoriana ozy izy ho hitanareo eto amin'izao tontolo izao, fa zao ozy izy manome toky anareo fa io fahoriana zay hitanareo io efa resiko io, efa resiko io. Mazava ho azy zany fa raha le Jesosy nandresy ny fahoriana no miaraka aminao, raha le Jesosy nandresy ny fahoriana no tena nanoloranao ny fiainanao, azo antoka fa lela-pandresy ianao vehivavy. Le fahoriana zany tsy amboamboarina ary tsy tokony hifanomezana tsiny ny hoe ianao ihany natonga an'izao, nareo ny tena tsy mahay mitantana, ianareo ny mirobaroba, ianareo ny ohatran'izao, ianareo ny ohatran'izao. Zany hoe lasa makany amintsy zany lay zavatra mitranga sy lay zavatra tokony ho ataotsika, manoloana ny zava-misy sy ny zavatra mitranga eo anivon'ny fiainana. Ka inona ny zavatra miseho? Lasa ny andro ny fanometsiny isika hoe ianao ihany no antony nahatonga izao fahoriana izao, ianao ihany no antony nahatonga izao fijaliana izao. Raha tsy nanao an'izao zao ianao dia tsy nisy ny ohatran'izao, raha tsy nanao an'izao zao ianao tsy nisy ny ohatran'izao. Fa azadiny fa na hanao ahoana ianao na hanao ahoana ianao dia ny fahoriana tompoka efa nolazain'ny tompo fa tsy maintsy ho hitan'ny olona eto amin'izao tontolo izao zany. Zany hoe raha resaka fahoriana zany na fijaliana zany na ado ny ilazantsika azy dia tsy natao ampitanondrika ireny, tsy natao akivy ireny, tsy natao hitomanina ireny, indrindraindrindra ho anareo ranabavy ampaherezina manokana. Okizay ty ranomaso ity, vao misy zavatra mitranga kely, vao misy zavatra midona kely, vao misy zavatra miseho dia efa ranomaso, ranomaso. Maraina ny andro tovavy tsara tare lasa ratsy tare. Ka na le vady zay saika mba hoe ity anao azy na hita ny endrika ao ratsy be, niemotra ndray izy dia hoy aho hoe ajanony ty ranomaso ity, fa tsy vahaolana ny mitomany. Mba teneny kely zay eo akaikinao manao hoe tsy vahaolana ny mitomany. Fa lay Jesosy nandresan'izao tontolo izao, nandresan'ilay fahoriana dia manana vahaolana ho zaraina amintsika, ary zay vonika andray an'izany androany dia mino afa iovan'ny tantaran'izany olona izany, iovan'ny fiainan'izany olona izany. Halleluja, halleluja. No zany aza lany andro amin'ny fitomanina isika, aza lanina ny ranomasonao. Tsy tokony isy ranomaso latsaka tsony zany, fa tokony ohatra ny an'le ranabavy anankiray izay. Ny an'le ranabavy anankiray izay dia mahatonga azy latsaka ny ranomaso dia fifaliana. Tena faly loatra izy, tena faly dia latsaka hatramin'ny ranomasony. Zany ny tokony ho izy. Fa tsy tokony hoe vao misy zavatra mitranga, vao misy zavatra miseho dia fa iny ndray ianao dia fa mikonetaka mitomany ndray ianao. Okizay ny ranomaso. Dia hoy ianao hoe fa nga io azo ajanona fotsiny amin'izao hoe marina zany, marina mihitsy zany, ary ny olona ary arakaraky ny ampanginana azy vao mainka ataony. Rehefa misy olona mitomany dia zahanao mba hampangina izy, okizay fisia, okizay. Fa raha vao misy mampangina eo iny dia raha première fois nalefany teo dia ho avoaka ny deuxième fois. Ka raha vao misy anankiray indray mbola manampy mampangina dia avoaka indray ny troisième fois anazy. Dikan'izany dia zao, raha ny olona zay ampaherenao fotsiny, raha ny olona zay ampanginanao fotsiny, tsy ampitsahatra ny olana, tsy ampitsahatra ny ady, tsy ampitsahatra ny zavatra atrehanao, fa Jesosy androany manana vahaolana tsara ho zaraina aminao tonga eto amin'ity toerana androany ety. Halleluja, halleluja, amen, amen. Hoy Jesosy, zao efa naharesy izao tontolo izao.
matokio izy fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Inona ary ny vahaolany nomen'ny tompo ho atsika manaraka sy mijery ary manatitra izao fotoana androany izao. Zao no lazain'ny tompo, Jaona toko voalohany. Dia zao no vahaolana voalohany izay nomen'ny tompo manoloana ny ady tsy maintsy hatrehana, manoloana ny olana tsy maintsy lalovana. Dia hoy Jesosy, Jaona toko voalohany, raisitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny 9:12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Amen. Mamaky atsika manko le zanak'Andriamanitra fa mbola tsy zanak'Andriamanitra aloha voalohany. Fa hery no voalohany. Ny olona anankiray zany rehefa nanomboka nanantona amin'ny tompo tsy tonga dia tonga zanak'Andriamanitra aloha izy. Fa ny zavatra nomen'ny tompo azy hery. Inona tsara hoe nomena inona hoe dia eo amin'ilay hoe hery misy fanamariana kely hery ambany dia midika hoe fahefana. Zany hoe na iza zany nandray fanapahan-kevitra manantona ny tompo Jesosy, nanolotra ny fiainana ho an'ny tompo Jesosy, dia zao ny fanapahan-kevitra nomen'ny tompo azy. Tsy ianao tonga zanako ny voalohany fa ianao manam-pahefana ny voalohany. Ny antony dia zao, isika izao ny olona rehetra dia tsy nisy an'izany hoe teraka avy any ankibon'ny reniny tonga dia masera na mopera. Na dia noezana mba natao sarisarina masera azy, nampanaovina sarin-doha le zazakely, dia nampanaovina satroka kely ihany koa raha zazalahy, natao enikenika mopera zany. Fa izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe fa samy efa nanota izy rehetra. Zany hoe ny olona rehetra zany dia miaina atao anatina fahotana, ary izany fahotana izany dia misy fahefana tsy maintsy ampiasaina mahatonga azy ho afaka. Ka hoy Jesosy, omeko fahefana ianareo, ny fahefana no zaraiko aminareo. Fa maninona ary tsy tonga dia le fiainana ny zaraino atsika, fa maninona ary tsy tonga dia le fiadanana ny zaraino atsika. Ny antony dia zao, rehefa nanomboka hiakatra ho any an-danitra Jesosy, nakarina izy ho any an-danitra, dia mipetraka ao tany-kavanany ray izy amin'izao tsika miteny zao. Aleloia. Dia zao ny teniny voambarany mazava tsara ny filazantsarany Marka manao hoe fa izay rehetra mino aho izy dia ny asa izay nataoko dia ho ataony koa. Voalaza mazava ihany koa fa io fahefana nentin'ny tompo izay nanaova ny asa lehibe nandresina n'izao tontolo izao io dia tsy nentin'ny niakatra any an-danitra io, fa nozaraino amintsika. Zao no lazaina amin'ny filazantsarany Lioka toko 10 ny 9:7. Dia hoy izy manao hoe ino izy fa nomeko anareo ny fahefana. Zany hoe alohan'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra dia raha misy zavatra tena nozarainy sy nomeny ho an'izay rehetra mino azy dia ny fahefana. Andeha hozy izy dia omeko anareo ny fahefana. Azadino fanamariana kely, fa raha ny manam-pahefana eto amin'izao tontolo izao no resantsika, reny tompo dia ambara amintsika rehetrarehetra fa tsy mahalala an'izany antsoina hoe embouteillage zany. Ny manam-pahefana tompoko dia tsy mahalala ny antsoina hoe embouteillage. Zareo anefa tsisy mipetraka any ambanivohitra fa aty amin'ny ville avokoa izy. Fa ireny tsy mahalala an'izany antsoina hoe any Analakely zany ige ka any Andravoahangy zany ka tsy fantan'izany embouteillage zany. Ny antony dia zao, satria manam-pahefana izy. Ary manam-pahefana dia zavatra tokana tsotra no ampiasainy kanefa mahomby. Mba fantatrao zavatra ampiasainy manam-pahefana. Be dia be ny toerana misy manam-pahefana
Irianan'lery zao misy manam-pahefana, mijoro eo izy. Dia mampiseho ny manam-pahefana azy. Satria ny azy moa ny fahefana dia miakina ihany koa amin'ny fanamiana izay anaovany. Ary ireny no nindramin'ny olona sasany hoe io devoly ihany koa ka tsy mandeha raha tsy manao an'ilay akanjo fotsy ianareo. Satria ny azy ny fahefana mipetaka amin'ny akanjo. Fa ny fahefana ny zarain'ny tompo amintsika io dia ambara amintsika rehetrarehetra manarika eto androany. Fahefana tsy mipetaka amin'ny akanjo, fa fahefana menanao, raisinao, ao anatinao, miaina ao anatintsika rehetrarehetra, izany fahefana izany. Zay rehetrarehetra mahatsapa manam-pahefana amin'izao tsy amin'ny teny izao, andao hiteka mahabeo an'Andriamanitra. Eno tsara. Zavatra ataon'ireny manam-pahefana ireny miala tsiny raha misy amintsika manatrika sy mijery amin'izao fotoana izao, satria ny tenanay mba azo lazainay mba ngezangeza ihany. Fa misy amin'izy ireny mbola kely noho zahay, kanefa rehefa manakana anay izy tsy maintsy mijanona zahay. Zany hoe tsy miakina amin'ny habenao zany le izy. Gaga renao mahita an'ireny hoe semi be reny mandeha, fa sady mianjonanjo iny. Dina zatra mitsanga mijanona lay semi. Nefa tena ngeza zany koavany zany ambarako aminao ny problème manao tsy ngeza noho ny semi. Fa raha raisinao ny fahefana androany tsy maintsy mitsata. Fa ny olana atsika hatramin'izay na tonga atsika zany tsy natsapa ny mam'izany fahefana nomen'ny tompo zany, dia nanao tahaka an'ilay rahalahy anankiray manam-pahefana. Ina zany raha ataony ty manam-pahefana anankiray ty, alohany nandeha ny asa dia nisotro izy aloha. Efa mamamo amin'izay izy, nataony eny ambava amin'izay ny sifle. Nijoro izy eo amin'ilay sapanandalana, misy avy any, misy avy any, misy avy any, misy avy any. Zao no natao ilay manam-pahefana. Ary zay voatondro ny tanany rehetra namelona motira daholy. Ina zatra mitranga, misy amin'izay ny aksida. Zany hoe misy fotoana zany isika manam-pahefana mihitsy, isika le nomeny Jesosy ny fahefana mihitsy, mahabe problème eo amin'ny fiainana. Ny antony tsy haitsika ny mampiasa an'ilay fahefana. Hoe amin'ny fotoana manahoana, amin'ny fotoana inona, fa lasa fahazarana, lasa fombafomba. Tsy manambola ohatra, amin'ny anaran'i Jesosy manambola. Vola inona no avy eo aminao amin'izany? Miala avy any. Ary amin'izao tsy amin'ny teny izao, lasa embouteillage, tsy mihetsika ny avary amin'ny ankavanana, tsy mihetsika ny avany amin'ny ankavia, tsy mihetsika ny avy aty atsinanana, tsy mihetsika ny avany andrefana. Ny antony dia izao, satria ilay manam-pahefana mihitsy no tsy miasa. Zany hoe tsy misy olana tokony hajanona izany eo amin'ny fiainanao. Raha hainao tsara, ary raha voaray anao tsara, ilay fahefana nomeny ny tompo anao. Fa ny olana rehetra, ny ady rehetra, ny problème rehetra, dia manaika ny fahefana io. Manina tsara hoe azafady? Manina tsara hoe azafady? Tsotra kely zatra lazain'ny tompo hoe omeko anareo izy ny fahefana hoentinareo tsy mizesy tamin'ny fianakaviana, hoentinareo
tsy edinedina fiarahamonina izahay mpinina androndrakely. Ny fahefana nomeny tompo ry havana tsy nomena atsika hoentina amin'izay taheran'ny tanàna, fa fahefana ozy manao hoe hoentinareo mandre sy hoentinareo mandre sy hoentinareo mandre sy hoentinareo mandre sy. Wow, halleluja. Fahefana manina hoe fahefana hoentina mandresy. Zany hoe io fahefana io zany tsy misy aty sahala mihitsy io, fa tsy maintsy ho anao ane zany. Wow, halleluja, halleluja. Fahefana hoentina dikan'izany dia zao ianareo rehetra tsy maintsy halleluja, halleluja. Fahefana tsy manao ady sahala io tompoko hoe niala raisiray izay sy ny devoly, fa fahefana hoentina manina hoe fahefana manina hoe izany ane ry havana ny fahefana nomena anao e, izany ane ry havana ny fahefana ny raisinao e. Niza ianao efa nandray an'i Jesosy dia manana an'izany fahefana izany. Rere manko ny olana dia ity, vina paster mbaka ty aminahy, vina paster mbaka ty aminahy. Izy amin'io manana fa miandra ny paster izy, mandra-patonga amin'ny paster anefa efa fohy daholo le zana-boalavo rehetrarehetra ao. Zany hoe voatokony tamin'ny fotoanandro zany nietsy izy, nampiasa ny fahefana izy, dia efa tokony hatsapa fa mandresy izy. Eto zany dia tia ilaza aminao, tia ilaza amintsika rehetrarehetra fa ny fahefana nomeny tompo atsika io dia fahefana nomena an'izay rehetra mino azy. Zany hoe ho anao zay resy lahatra fa mino azy dia manana an'izay fahefana izay ianao. Mandeha ianao tondra fiara ianao any Analakely, dia efa mba mitsemboka ianao lahatra ao anatin'ny embouteillage, dia miteny rery ahoana fa misy inona indray ary ao aloha, fa misy inona ao aloha ao. Ianao efa ho adiny iray nijanona teo, vetivety eo anao maheno mandalo izy, iny izy fa lasa, iny izy fa lasa, iny izy fa lasa. Iza le nandalo? Iza le nandalo? Satria manam-pahefana izy. Lasa ny fiainanao ho tahaka izany, lasa zay janonareo hijanonao, fa ianao manomboka izao lasa. Ahoana ny atonga anao ho lasa? Ahoana ny atonga anao ho lasa? Tsy maintsy resy lahatra aloha nao voalohany, fa nandray an'izany fahefana nomeny Tompo Jesosy zany. Mino venao zao fa ao anatinao ao misy fahefana nomeny Tompo. Fa ho an'izay rehetra mino androany teny ray mbava ihany, tahaka an'ilay sifilena any indray mandeha, dia tahaka izay paritaka ny zavatra rehetra. Voalohany satria ianao aloha zao tonga eto androany dia ampiaro amin'ny tenanao aloha voalohany. Hiala eto anao rehefa avy eo, alohan'ny hidiranao an'ilay tanàna tenenao fa mahasosotra anao, ho dia ato amin'ity tanàna maharikoriko ity indray. Zany manko ny an'ny sasany, na ny tanàna efa hozony fa maharikoriko, ny tena marina dia zao, le devoly efa manao rasy tarehibe foana, hitany isan'andro eo amin'io tanàna io. Satria ny antony dia zao, tsy miasa le manam-pahefanao, anka manao ny ataony.
dia tsy zavatra mahafinaritra hitanao ao fa ny zavatra hitanao mahasosotra. Dia hoy aho hoe alohan'ny hidiranao amin'ilay tanàna mahasosotra teo aloha, satria tsy asosotra intsony izy ombadiko ty androany ity, tsy asosotra intsony izy. Abeso le fahefana. Aza miandry efa misy korotana ao an-tanàna. Zay amin'ny anarany Jesosy, anarany Jesosy. Zany manko ry havana no olana. Ary zany mampitohana ny embouteillage io. Rehefa misosa le fiara dia makaina ny manam-pahefana. Ka rehefa makaina ny manam-pahefana dia tsisy mandefitra mihitsy fa samy maika mamaika azy, dia eo amin'izay manomboka mijanona amin'izay le zavatra. Dikan'izany dia zao ny tsy fahaizany manam-pahefana rehetra miasa zany dia mahatonga an'ilay olana manao karavanina. Dia zay mahatonga antsika miteny manao hoe ny eo tsy miala, ny eo tonga ihany. Nefa ny hiratsika manao hoe tsy azoko mihitsy fa maninona azy. Fa arakaraky ny tena ohatra ny vavahana, arakaraky ny tena nanom-pony, arakaraky ny tena nanosoana, ohatra ny eo tsy miala, ny eo tonga ihany. Ny antony dia zao, satria isika arakaraky ny nanom-pony dia misy grady apetraka ao amintsika, misy herina fahefana ao anatisika. Ka amin'ny fotoana zany ianao tsy miasa, amin'ny fotoana zany tsy manao ny andraikitra tokony ataonao ianao, dia azadino fa tsy maintsy hilahatra hanao embouteillage ny olana, ny aretina sy ny sisa. Fa hoy aho, araky ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara ny zavatra nolazain'ny Tompo. Fa io fahefana nomeny Tompo antsika io tompoko dia tsy natao entina fotsiny hireharena izy itiavana eto sy eroa, fa nomena antsika hiasana mihitsy izy io. Ary manomezana ny hoe hiasana dia tsy ny dekônina ihany na ny troakônina ihany ny tokony asa, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery na hoe nomeny fahefana. Zay rehetra nandray azy zany dia maninona? Tokony hampiasa. Taovamainina mafy be zany. Halleluja, halleluja. Ny an'ny sasany efa andrasana maimpotoka, ny sasany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ngainy miala tsony. Fa raha taloha ianao nanomboka nanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mikombona ny vavanao, raha vao toka ny mendralahana ho any dia mikombona eo. Fa ny an'ny sasany efa tafiditra ilay zavatra, fa amin'ny anaran'i Jesosy tsisy hevitra tsony. Zay le tiako tenenina amin'ilay manam-pahefana tsy mahay miasa. Tonga ny vola, na azo vola be, tavo amen, azo vola be enao, ombaty ty fanafahany ty, azo vola be enao. Fa maiza miasa. Fa ny olona vao tonga ny vola, da navidy sosisy, asivo coca telo, manomboka miaritra amin'izay le zavatra. Efa kely tezy, ny anaran'i Jesosy tsy lany ianao, ny anaran'i Jesosy tsy lany ianao. Efa ho lany le zavatra, zay vao miasa ny fahefana. Avy eo dia ny tompony mena tsiny. Jesosy eo tsy azoko mihitsy. Dia mamalo ny tompo hoe eny tena tsy azonao fampiasana le fahefana. Tena tsy azonao le fomba fampiasana ny fahefana. Ny fahefana tompoko dia jerevo tsara. Eto amin'ny firenetsika tsy miandry misy korotana zay vao misy manam-pahefana mijoro. Fa zadino fa milamina ny tanàna fa misy manam-pahefana foana eny. Zany sa tsy zany? Ary ireny manam-pahefana ireny dia manino? Mampiasa ny fahefana izay ananany. Dia tahaka zany koa isika izay nandray an'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Ahoana izy filazantsara ny Marka toko fahaenina amby folo andiny fito amby folo. Zao famantarana zao dia manaraka, manaraka, manaraka.
Zany hoe naiza lehanao, naiza misy anao, miasa foana zany fahefana zany, tsy fitoerana iasana zany fahefana izany, fa naiza hoy aho. Halleluja, halleluja. Fahefana maninona tsara izy teo, manaraka. Fa tsy hoe fanafahana ampanarahana, fa fanafahana manaraka. Dikan'izany dia zao, zay misy anao, misy azy, satria le fahefana tsy hanan-damosina fa ao anatinao. Le fahefana tsy amin'ilay akanjo, fa ao anatinao. Ka naiza toerana misy anao, na fotoana manahoana na fotoana manahoana, ampiasao lay fahefana. Mila mahay mampiasa ny fahefana. Jereo nge ny fijona vavombelona nataon'ny 70 lahy, lioka toko 70, andiny 70. Zao ny zavatra niresahana izy ireo. Ny 70 lahy dia niverina tamin'ny fifaliana, ka nanao hoe tompo, na dia ny demony azy dia manaiky anay noho ny anaranao. Jereo tsara le zavatra misy, manaiky anay, zany hoe natsapa zany izy fananiny, nietsika izy, ny tsy etsika nataony zany tao, fa le etsika nataony tsy tamin'ny anarany, hoe amin'ny anarany zay me, tsisy devoly mivoaka eo, tsisy fanaresy zany eo, fa hoy ny fanesen-dahatra nataon'izy ireo ka nilazany tamin'ny tompo hoe nanaiky anay ozy izy ny demonia noho ny anaranao. Zany hoe le fahefana zany eto dia manondro ny anaran' Jesosy. Halleluja, halleluja. Satria misy maky efa mitsapatsapa sady aiza ho aiza ary ny azany mipetraka, satria izy ato anatinao iaho teo, aiza ary izany no mipetraka. Lay anaran' Jesosy no manondra le hoe fahefana. Amen. Ary zay no nahatonga ny Petera sy Jaona ohatra tena nobedesin'ny olona, noraonan'ny olona, satria nanao zava-mahagaga tamin'ny anaran' Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 7 dia mitantara ny asa mahagaga nataon'ny Petera sy Jaona. Ina zavatra nitranga, nandritra ny 70 taona dia nisy lehilahy nipetraka teo amin'ilay vavahadin'ny fiangonana, 70 no ilazana azy tamin'izany. Eno tsara, taiza tsara izy io no mipetraka teo amin'ny vavahadin'ny tempoly, zany hoe teo amin'ny vavahadin'ny fiangonana zany. Nandritra ny 70 taona nangataka teo ilehilahy io, satria malemy tongotra izy, malemy avy any ekibondrenina izy. Dia zao ny zavatra namatotra ny sain'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay nandalo tao, io rangahy tsy sitrana ntsony fa voajanahary a. Efa hatrany ekibondreniny mihitsy io ka tsisy vahaolana ntsony ny aminazy. Fambarako aminao, ny fahefana nomeny tompo atsika, fahefana mandresy ny hery rehetra zay anana ny fahavalo. Ny hery rehetra tsy akanavaka zany. Rehefa tonga teo be dehibe zany mpanompon'Andriamanitra nandalo teo nandritra ny 70 taona, fa tsisy nanana, tsisy nahatsapa, fa manana n'izany fahefana izany. Fa i Petera sy Jaona dia resy lahatra, fa manana n'izany fahefana izany. Ka amin'ny fotoana ampiasana ny fahefana dia afaka hisy fahagagana ao ambadika izany. Zany hoe niza zany mazoto ary mahay mampiasa an'ilay fahefana ao ambadiky ny fahefana dia misy fahagagana miboaka foana. Porofotsika zany fa voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny asan'ny apôstôly toko 7 zao dia miresaka an'izany. Rehefa nandalo teo Petera sy Jaona dia nibanjina izy le mpangataka, dia nanao ohatra ny fomba fanao foana izy, nangataka hoe mba apio izay sahirany, mahanty mba apio e, malemy mba apio e. Ampy izay ny fangatahana.
dia ozy izy Petera sy John, zao rahalahy ho ampiasaintsika amin'ity rahalahy ty ny fahefana. Ka zao no izy, aza mamoaka volany am-posinao ianao omena azy, fa andao izarana ny fahefana izy ty. Dina zatra nataon'izy ireo nanomboka nitenen'ilay malemy manao hoe nijerehana izy, dia nanomboka nijery satria nanantena azo volabe ozy. Fa navaliny Petera mazava tsara ny hoe tsy manana volafotsy. Inona nefa ny antom-pisin'ny lehilahy io ao hangataka volafotsy. Tsy manana volafotsy, tsy manana volamena, omenanao zay. Fa manana ny anaran'i Jesosy. Manana ny anaran'i Jesosy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, mitsangana ianao. Niaraka tamin'izay nisy ny fahagagana, nitsangana ny malemy, sitana ny marary, nivany olana rahalahy sy anabavy. Haleluya! Zany no ataon'ny Tompo androany. Zany no ataon'ny Tompo androany. Amen. Amen. Wow. Tena risy lahatra mihitsy any amin'ny asa magaga ao ambadiky ny fahefana izay ampiasaina. Tena risy lahatra amin'izany a. Olona maro tany amin'ny faritra izay misy anay dia izay moa ny fomba filazan'ny olona, fiantson'ny olona ny tenako dia hoe pasteran'ny adala. Satria izy adala rehetrarehetra vao entina manatona ao amiko sitrana, 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 sitrana. Tsy voaisa amin'ny ratsan-tanana intsony ny adala sitrana. Maro. Zany hoe raha izany adala zany raha amin'ny maha-olombelona dia efa tena hiveritsy hoe tena ialao, ialao, ialao. Fa izany mihitsy no atony, atony, atony. Atonina amin'inona nefa? Tsy amikery na amin'ny fatanjahana, fa atonina amin'ny anaran'i Jesosy. Tany Tsoromadidy dia nisy tantara tahaka izao resako aminareo. Saorana ny Tompo fa izy efa dadalo reo dia efa mpanompon'Andriamanitra pasteur avokoa izao. Tsika miteny zao. Telo volana ny voatendry ndraikitra ny fiangonana tany Tsoromadidy tamin'izany fotoana. Tao anatin'ny telo volana dia nisy dahalo efa da resy lahatra nanolo-tena ho an'i Jesosy. Mahazo vola be izy ireo araky ny tantara fa tsy ho resako aminao amin'ny Atsibria satria lava ny tantara. Mahazo vola be izy fa rehefa tonga tany an-tranony zareo dia tsy misy fandriana ao an-tranony. Tsy misy seza ao fa eto ny fatana dia etsy ny fandriana midabo tany amin'ny tsihy. Lazaina nefa fa ao anatin'ny ray alina raha zay vola 10 millions zany azony zany. Kanefa tsy mahavidy fandriana, nefa tsy mba mahavidy salon, nefa ny tranony amin'ny trano bongotredy. Rehefa resy lahatra izy ireo dia nataony vavaka fanafahana, nataony asa fanafahana. Rehefa nataony asa fanafahana, akory ny fahagagana, niseho le herin'ny maizina tao anatin'ilay zalahy anankiray. Nanaovany démonstration zahay. Ahoana izy ianao zatra nataony? Androana, androana, androana. Ka zay efa marobe mitazona azy, fa efa reraka dia tsy voatazona. Fotsy tsara izy, fa voatafavoaka ny varavarana dia tsy hitanay izay nalehany. Nefa voatafavoaka ny varavarana, tsy hitanay izay nalehany. Dia ery akaiky ny pompier lavitra izy miany. Hoe aty aly aty. Lasa ndray ianao miazakazaka, tonga eny amin'ilay pompy ianao, efa erindray izy. Aty le aty fa tsy any. Rerak'izay, ohatr'izany ny atsembohana. Tsy azo, ary tsy tonga saina mihitsy zay hoe inona ny tokony ho atao. Fa dia hoe zara ary fahita dia andao enjehana, andao hiazakazahana. Fa tsy azo. Fa ny vangin'ny Tompo any aminao ny fahefana mampijanona an'io. Dia niteneniko ny rahalahy rehetra, aza mbola misy mihetsika aloha fa aloha hipotra dia nanomboka ny teny aty le aty. Ery lavitra ery.
nampiasaiko ny fahefana. Samy io mampiasa ny fahefantsika. Samy milasitsika ho hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy metsika eo ianao fa ho avy zay akanao eo. Nanomboka nataonay zany dia andana ho afa za tsy aleto tsy azakazaka tsony afa nareo makazy. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy metsika eo ianao dana zalaho ah fa tsy nietsika teo izy. Haleluya. Tena goavana ny asany fahefana io. Ny fiainanao, ny tokantranonao, ny hoavinao mila ny fahefana io. Eto amin'izao tontolo zao mantsy misy fahoriana eto. Ka zay tsy mampiasa zay tsy mampiasa an'ilay fahefana dia ampahorina ilay fahoriana. Zany hoe matoa zany ao tratran'ilay fahoriana dia tongava saina fa tsy le zanako maditra tsisy hidirana zany. Tsy le vadinao maditra tsisy hidirana zany. Tsisy hidirana fiarahamonina zany fa ianao tsy mahay mampiasa an'ilay fahefana. No olana goavana. Fa izay no natonga ny tompo nanapa-kevitra hoe vao mandray ahy io omeko azy ny fahefana. Mba hanino? Mba hafahany miasa, mba ampilamina ny fiainany. Ny fahefana zay nomeny tompo atsika io mandamina fiainana io. Ny fahefana zay nomeny tompo atsika io mamaha olana io. Ny fahefana zay nomeny tompo atsika io manasitrana ny aretina rehetra io. Ny fahefana zay nomeny tompo atsika io mampisy ny tsy misy io fahefana io. Amaranako azy fijoroana vavolombelona. Nanokatra ny asa tany Manjakandriana zay dia nandritra ny taona maro dia niady. Tena niady. Mandalo tsy finanankanina, tsy fananam-bola, sisy. Ndray andro azy dia tena tonga tao amin'ilay fotoana atao hoe tsy misy izay. Ariva ny andro, tsisy andrahoana, tsisy andrehetana, tsisy ninina. Dia zao no tenay mivady. Zanakay 5 dia nitenenay izy ireo hoe mandehana sasao ny vilia dia velaro ambony latabatra fa ho avy eo ny sakafo be atsika. Ariva ny andro amin'io, efa miamaizina, efa avy mivavaka ariva zay, alahady ny andro. Faiza ny vary, faiza ny laoka, faiza n'izao, andrehitra ve, andro ve, ahoana ve? Dia efa masaka ny sakafontsika. Fa ho atery ny anjelo le izy. Fa karakarao ny viliantsika sy ny sisa. Azonao zany ankizinona, raisy valo amin'ny tsy ny fitenenana, vita le izy. Vita le zavatra, vita le izy dada. Hay, vita le izy. Ho avy zany tsika fa isakafo. Niakatra zay tao ambony rihana. Dia mipetraka nanodidina an'ilay latabatra izay mianakavy dia miaraka amin'ny vilia zay mihitsy. Fa teo izay no nahatsapa sy resy lahatra ary novangin'ny tompo mana hoe any aminareo ny fahefana mampisy ny vary eo amin'ny vilia eo. Nanomboka ny asany fahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ndroana ny devoly, ndroana ny fanaharatsy, ndroana ny sakana rehetra, ndroana ny fanamaloto. Vita, nampahirezina ny ankizy, samy mandroaka, samy mandroaka, samy mandroaka. Ka azonao tsara zany ankizy te sakafo zany, amin'ny fony rehetra mihitsy nanaovana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy takatry ny saina tamin'ny fomba mahagaga. Fa tamin'io zay tompoko ny hinana henan-kisoa sy amalina. Tao ambadiky ny fanafahana zay natao, tao ambadiky ny fampiasana ny fahefana zay natao. Dia niantso amin'ny telefônina tamin'izany fotoana izany le rafozan-dahako. Ka izy matetika mandeha makany Tomasina
efa toana maro mandeha mivezivezy eo izy fa tsy natsiaro anay mihitsy fa tamin'ity ndre mandeha ity natsiaro anay fa naninona ary satria zay zahay vao nampiasa an'le fahefana atserovany anay. Alaivo mandalo eto aminareo eto Manjakandriana zao amin'ny fito sasany alina io. Alaivo misy zavatra netiko anareo ato ka izy sady efa mandeha dia mitondra vilany dia efa masaka avany ny vary, masaka avany ny henakisoa sy amalina no bataina fotsiny. Ery ny fahefana zany. Zay tsy niantso hoe Dado tsisy sakafo ane aty Dado tena mampalahelo ny zavikelinao azafady tompoko. Any aminao ny fahefana mandravina sy mandamina ny zavatra rehetra maiza mampiasa fa manana an'izany ianao rahalahy manana an'izany, ianao ranabavy manana an'izany, misy fahefana nomeny tompo anao, mila mazoto mampiasa an'izany fahefana izany isika. Haleluya. Mba te hita zavatra amin'ny fiainanao ve ianao androany aza maika dia satria vola ny tonga dia any anaran'i Jesosy vola fa mba tonga le vola sy tonga ao nge misy devoly manakany dikan'izany tsy le vola no atsony fa le devoly no roany. Misy amintsika tonga dia efa le projet any anatintsika mihitsy no tsy mahatonga an'ilay vola satria le projet atsika dia hoe raha vao tonga tonga dia mba irevy kely aloha dia ozy ny tompo za tsy mame vola irevenao. Zany hoe misy zany lay projet atsika mihitsy no antony mahatonga an'ilay zavatra tsy tonga. No zany ataovy tsara ny projet anao. Raha ohatra ka vola ny tadiavinao aoka ho tsara ny projet anao. Haleluya. Haleluya. Satria miakina ny projet anao ohatran'ny olona rehetrarehetra mangataka vola io dia zay maharesy lahatra n'ilay mpampindra vola no omeny vola. Fa raha ohatra ianao ka andeha hoe indram-bola hoe mba ome vola fa hoentiko any amin'ny bara tsy mahazo anao na anina na anina. Le projet anao zany ataovy tsara ary ataovy tena mahakasika an'Andriamanitra, ataovy misy ifandraisany amin'Andriamanitra. Ny olona riavana ny projet-any na dia efa fantany zao azany hoe raha 5,000 dia 500 zany miala amin'izany. Raha 5,000 zany miala na dia efa hainy azy zany kady zany to izatsy anao an'izany. Raha vao tsy tsara ny projet anao tsy ho azonao le zavatra fa ataovy tsara ny projet anao, ataovy mahakasika an'Andriamanitra dia ho hitanao roatsika ny devoly androany fa hita fahagagana ianao amin'ny herinandro ety. Vavaka isika amin'izao fotoana izao miomana ianao andray ny anjaranao fa misy anjara voateny ho anao eto amin'izao tontolo izao no ahitanao fahoriana ho Jesosy nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Iara ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fampianarana, mankasitraka anao zay fa tena tsara aminay ianao. Hatramin'izay ela izay dia efa tao aminay tsiray avy ny fahefana fa tsy sapanay ary tsy hainay no nampiasa azy fa androany izahay no vanginao manokana no resenao lahatra fa tokony ho ampiasainay izany fahefana izany ary tsy amin'ny fotoana misy olana ihany no tokony ho ampiasaina ny fahefana fa amin'ny fotoana rehetra dia tokony asa izany zany fahefana izany. Ankehitriny aza tompo misaotra anao ny fampatsehivana efa fantatry ny olona ihany zany fa ny rahanao eto androany mba hampatsiaro ny olona fa izany ny fahamarinana. Misaotra anao zay, misaotra tena misaotra anao satria tena tianay ianao ary tena tian'izao fiangonana izao ianao, tian'ny olona rehetra ianao zay mandresy mahita izao fandarana izao, tena ankasitrahana indrindra ianao ny amin'izany teninao sy fampianarana menao anay izany. Didera ny laza ny voninahitra tompo anao irery ihany naran'i Jesosy. Angina isika tiako raha ho akiponao ny mason'ny nofinao dia aoka isy fifatohana sy fandraisana amin'Andriamanitra ao amin'ny anatinao tsiray avy zany. Aoka isy firaisana amin'Andriamanitra ny eo akaikinao tsy mahavonjy anao, niza tsisy afaka ny hanampy ianao amin'izany fa amin'ny fotoana mino ianao, resy lahatra ianao fa manana ny fahefana zay nozarain'ny Tompo Jesosy io dia nokahita fiovam-piainana ianao.
Nitevoly hatramin'izay nanao ny ataony ary zay no antony nahatonga ny tompony nanome ny fahefana. Satria hitan'ny tompo loatra ny asa ratsy ataony Satana io zay mampahory sy mangeja ny fiainan'ny olona. Ka dia nomeny ny fahefana hoentina mandresy ary ny fanahy ratsy ny devoly tsy maintsy resy. Maro amintsika zay mety notezaina tamin'ireny fanompontsampy ireny, tamin'ny alalan'ny fotoana zay nandidinanao dia nampidirana fanahy ratsy ao anatinao. Mety mitondra sakany reny raha mbola tsy voaroaka. Androany dia horoany zany. Nampinanina an'ireny tambavy maro samihafa ireny ianao zay tsy fantam-piaviana akory. Fanahy ratsy ny eo ambadika izany rehetrarehetra zany. Tafiditra tany anatinao dia nitondra fahantrana, nitondra fampahoriana, nitondra fangidim-piainana, ary indrindra fa natonga anao tsy mety afa-trosa mihitsy mandraky tiany androany. Roany zany fanahy zany androany. Fa tsy maintsy afaka ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao. Za manome antoka anao, mpanompon'Andriamanitra aho. Betsaka nefa zavatra nampahitan'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataoko. Tsy ho latsaka zany no ataon'ny tompo eto androany. Raha ino ianao ozy ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Angina isika dia hitoetra amin'ny fanahy vavaka. Angony ny herinao rehetra fa ao anatin'ny fotoana fohy dia hivoaka sy hiala ireo fanahy ireo. Eto ny fanafahana, eto ny herin'Andriamanitra. Misy olona tena kasihan'Andriamanitra manokana mihitsy eto ho afahan Jesosy. Toerana maro nefa nitondran'ny tompo ahy, fa tsy misy fanahy ratsy majanona izany ao anatin'ny fotoana rehetra. Zay anambarako sy ilazako fa tsy maintsy resy ary tsy maintsy miala dia miala sady. Tonga ny fotoana anjaranao indray izao, raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ampy zay nampahorinao azy zay, ampy zay nangejanao ny fiainana zay, ampy zay nampijalianao azy zay. Ranomaso, alahelo, sentosento, fahantrana, tsy fisina, tosalava. Hey, mivoa ny anaran'i Jesosy. Miala ianareo. Ianao manana tokantrano tsy milamina, tsy nivadinao loatra ny olana, fa ao aminao mihitsy misy fanahy ratsy manosika vady. Amin'izao fotoana izao hivoaka zany, hiala zany ny anaran'i Jesosy. Tsisy arazoma mihitsy, tsisy fiangaviana. Sao dia sao mandeha. Hey, lasy ny anaran'i Jesosy. Miditra amin'ny fehamahery dia lasy, miditra amin'ny fehamahery dia lasy. Mifatao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampy zay nampahorinao an'io ranabavy io zay, ampy zay nampahorinao an'io rahalahy io zay. Tonga ny fotoana androany naniraka eto ny tompo. Tsy maintsy afaka io androany, tsy maintsy afaka io androany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Jala. Oh, voaka tao. Ry fanahy fanandevozana, fanahy fanandevozana. Efa tsy te hisotrotsony izy, mbola terenao ihany. Fa tsy te hifoka intsony izy, mbola terenao ihany. Fa tsy te hanao foana intsony izy, mbola terenao ihany. Voaka ianao zao, lasa ianao mandeha. Voaka, jala, anaran'i Jesosy. Lasa tselery, miala tselery, miala tselery. Voaka tao tselery, miala ianareo.
Jala ianareo. Va naran'i Jesosy. Lasa mandeha makany amin'ny elo any. Lasa mandeha makany amin'ny elo any. Tsy maintsy misaraka amin'ny vehivavy io ianao. Tsy maintsy misaraka amin'ny lehilahy io ianao. Lasa ianao sy ny fantanao miala. Ianao sy ny tosanao miala. Ianao sy ny fanakorontananao miala. Hey! Va! Ianao mitondra fivotosana, mitondra aretina, mitondra fanaitainana, mandidy ianao azo ao. Anjaranareo mandeha. Lasa ianareo. Lasa ianareo. Ianao mitondra aretina, mitondra fanaitainana, mitondra fangirifirina, mitondra fivotosana. Mivaka! Jala amin'ny anaran'i Jesosy. May ianareo. Tsy mahazaka an'izany herin'Andriamanitra ito izany o Satana. Tsy maintsy resy, tsy maintsy miala amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafahana. Manafaka anao Jesosy androany. Tsy maintsy miova ny fiainanao. Tsy maintsy miova ny fiainanao. Tsy maintsy miova ny fiainanao. Amin'izay namatory ianao izay. Amin'izay nangejana anao izay. Tonga ny fotoana ankehitriny andresenao. Atonga na olona afaka. Iova ny fiainana. Ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Toetra ny fanahy mivavaka ihany tsika dia eno ny fanambarana. Ny toerana izay afahantsika manao izao fanafana izao sy ny fotoana no voafetra. Fa ny fahefana izay nomeny Tompo antsika dia anaraka anao any amin'izay rehetra misy anao. Ka azonao ampiasaina tsara mihitsy. Fanokafana ny varavarana rehetra natao teto izao. Misokatra ny varavarana izao, hiala izy ireo, andeha izy ireo, aza misy mitazona tsony. Fa tohizo ny fandroahana, tohizo ny fanafahana, n'aiza toerana misy anao, tohizo ny fanafahana. Fa manafaka anao sy manampy anao Andriamanitra amin'izany fanafahana izany. Halleluja. Ao ambadika ity fotoana androany ity dia maro amintsika no ahita fahagagana. Tena fahagagana tsy apozinao mihitsy, fa ho ataon'Andriamanitra ao aminao zany. Ho tanteraka aminao zany. Satria ao ambadika ny fanafahana dia misy foana ny fahagagana. Ary za dia mino an'izany, matoky an'izany ihany koa. Resy lahatra amin'izany ao. Ary misy amin'ity manatrika eto androany izao, tena hanaovan'ny Tompo asa lehibe sy mahagaga. Apetrao ambony lohanao ny tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny maha-panompon'Andriamanitra. Izay nosoran'Andriamanitra ao amin'ny fanafahana. Dia manafaka an'ireto olona ireto aho. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao nefa miteny Tompo hoe fa izao famantarana izao dia anaraka an'izay rehetra mino. Mametra tanana amin'ny marary izy dia sitrany rety. Niza mino amin'izao fotoana izao ka mametraka ny tanany eo ambony lohany dia ho sitrana ny fiainany, ho sitrana ny fivelomany, ho sitrana ny tokantranony, ho sitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Rakofako amin'ny ran'i Jesosy ianao. Rehefa naharatsy ny voaka tsy mahazo miveriny. Ary ho zonjy kosa rehefa naharatsy izay mbola mitapitsaka, mametsifetsy, mamitaka amin'ny fotoana rehetra izay androana nareo, tsy maintsy mandeha nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra Tompo. Sotra Jesosy. Sotra Tompo. Ho anao izay marary manatrika eto, misy aretina amin'ny tenanao, amin'ny vatanao, tiako raha hitsangana amin'ny toerana misy anao ianao fa hanasitrana anao ny Tompo amin'izao fotoana izao. Izay mahatsapa fa marary, ninina aretina, naretim-bavony, naretim-po, naretin-ninina. Hain' Jesosy manasitrana an'izany.
Jesosy efa niteny fa fiadanana nomeko anareo. Tsy fijaliana sy fampahoriana, tsy fangidi-piainana, fa ny fiadanako nomeko anareo Jesosy. Amin'izao fotoana izao, amin'izao segondra izao, tsy mila makany amin'ny hopitaly akory ianao, fa tonga eto anatrihan'ny tompo ianao androany. La lehibean'ny fanasitranana, tompon'ny fanasitranana, raisinao zany. Midina ao aminao ny fanasitranana, midina ao aminao ny fanasitranana. Amin'izao ora izao, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao. Mihitsana ny aretana, levina ny aretana, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Raiso amin'ny finoana zany, fa ho tonga aminao arak'izay nonao. Tsy marary zany tsony ianao. Maro ireo olona ao amin'ny fiangonana misy atsika, izay tandremana mivady. Raha nitarafina tany amin'ny dokotera dia efa goka ny vavoniny. Amintsika miteny izao, mihinana ravitoto, mihinana tsaramaso, tsy maninona tsony, sitrana tanteraka. Tsisy fitsaboana inona natao tamin'izany, vavaka ny natao, sitrana izy. Dia tahaka nanasitrana ny tompo an'ireny olona ireny, no anasitrana ny tompo anao androany. Raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, mazao ny toerantsika. Anao manana fiainana tsy mety hafatrosa, tsangano amin'ny toerana misy anao fa hivavaka ao anao. Tsy mety afaka trosa mihitsy, mba te hiala amin'izany, te ho afaka amin'izany, ohatrany tsy mety afaka mihitsy. Vavaka ao anao androany, hiova ny tantara manomboka eto. Halleluja. Jesosy io, fantatry fa honena an'ireo olona ireo ianao. Fantatry fa honena an'ireo olona ireo ianao. Vavaka androany, sakanako manomboka androany, ireo lalana ratsy izay nosokafan'ny Satana, ka nahatonga ny olona voafatotry ny trosa tsy mety afaka. Amin'ny anaran'i Jesosy, avoaka ny fiainana izao olona izao, ho tafavoaka ao anatin'ny trosa amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, midera ny laza ny voninahitra ao anao, mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Dao tsy rehetra hiara hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiny sy ny fahasoavany lehibe. Raha natsapa fanandray ianao, misaora azy, misaora azy. Halleluja, halleluja. Aoka hisaotra an'Andriamanitra isika. Sotra Jesosy, kasitraka ny amin'ny fanafana, sotra ny amin'ny fampianarana, sotra ny koa ny amin'ny vahaolana, ary matoky izay fa olona tena tonga saina tokoa ka hanetsika izay mpiasan'ny fahefana no menao anay izany. Ny voninahitra teo anao tompo, amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra hiaraka hiteny hoe amen. Tahina tompoko sika rehetra andao hitehaka mafy sy voatary. Voatavy ianao, tena voatavy ianao androany. Ho tanteraka aminao izay voata zany e. Halleluja. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra izay nanaiky nampiasain'ny tompo, nataon'i Jesosy fitaovana. Dia ny pasteratsika Antriny Fo Jean Aimé avy amin'ny fiangonantsika any Manjakandriana. Tain'ny tompo ane izy mbola hiaraka amintsika eto izy rehefa feo ary vavaka ao anatsika rehefa tapitra ny fotoana rehefa amin'ny efatra. Fa te mankasitraka be dia be an'ny tompo any koa naniraka azy mba hisara fahasoavana tamintsika ka andaontsika hiara hitsangana marana ny fotoana tompo eto amin'ity toerana ity. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy, fanotahinao zahay ka naniraka amin'ny mpanomponao ianao, afaka nandraisanay izany fahasoavana izany. Misaotra Jesosy ka ny voninahitra sy ny tera, ny haja sy ny fankasitrahana dia averina ho any aminao ny amin'izay rehetrarehetra tanteraka teto. Ho anay rehetra kosa ny fiadanana sy ny fahasoavana ary ny fitahin'Andriamanitra na ara-panana ara-piainana ho anay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia, amen. Tahin'Andriamanitra tompoko
raha soa antsika rehetra na ny tato an-tranon'Andriamanitra na ny tany tokantrano na nanaraka tamin'ny FB tain'ny tompo daholo tsika rehetra tompoko.